Tonga ety amin'ny kapisat moa idirany tomobile nireo gendarmerie ato anatiny misy kosa ireo tsy manaiky ny ampidirana ny fiaran'ireo gendarmerie ato anatiny ka dia miteraka fifandirana kely zany. Asa voalora misy tsovily valy ya dia raikitra moa zany ny fisavanan'ny fiaran'reto gendarme reto ataon'reto miaramila reto amin'izao fotoana izao sao dia misy fitaovam-piaviana hoy izy ireo. mandeha anatongotra anareo fa ty any entinao tobila fa reny mandeha tongotra reo. Avoka moa zany rehefa filaminana tao anatiny ny sorony gendarme izay tao anatiny ka dia ny miaramila no mitondra ny fiara amin'izao fotoana izao. Ya dia misy basy mipoaka moa zany zao ato Kapisat amin'izao fotoana izao. Raikitra moa zany sao fahafilotra ny Kapisat amin'izao fotoana izao ya dia ireny hitantsika mivoaka ireny moa zany teo anivon'ny gendarmerie pirenena taoriana izay fifampitifirana tato anatin'ny tobin'ny Kapisat izay tamin'ity maraina ity. Tsy nanaiky ny fampiresaka moa zany tato amin'ny Kapisat mivoaka ireo gendarme amin'izao fotoana.